Niatrika ny fankalazana ny fahazahataonan'ny Collège Notre-Dame de Nazareth tao Toliary, ny Premier ministre teo aloha Andriamatoa Tantely Andrianarivo tao anatin'izany moa no nitondrany ny voatsirambiny tanany. Teto Toliara indray no nanomizan'ny Prime Ministre teo aloha Tantely Andrianarivo ny asa sosialy fanaony. Namaly ny fanasana nataon'ny Collège Notre-Dame de Nazareth tao Toliara ny tenany. Ny Collège Notre-Dame de Nazareth izay mankalaza ny fahazahataona nijoroany. Tsy tonga tanam-pola anefa izy fa dia nisy ny fanomezana natolo no an'ny sekoly sy ny mpianatra toy ny latabatra seza fianarana miisa 12 ary latabatra fanao amin'ny birao miisa 9. Dia izao lanonantsika androany izao zany no tanteraka noho ny zay antony zay hafaliana lehibe isaorana azy isaorana an'Andriamanitra koa tsy isaorana an'ireo mpiaradia aminy amin'ny fanomezam-boninahitra ny sekoly fanomeza haja mamboninahitra moa zany dia hafaliana lehibe tokoa ho anay ato amin'ny collège na masera na ray aman-dreny na mpampianatra indrindrandrindra fa ny mpianatra satria zany tena no ho avy ny taranaka mampara mihitsy zany no hita hoe ny tsinjoviny Andriamatoa Tantely Andrianarivo ka dia tena feno hafaliana ny fonay isaorana be dia be Andriamanitra no mahasoa azy. Mbola nisy ny fanasana nataon'ny collège tamin'Andriamatoa Tantely Andrianarivo amin'ny herintaona saingy noho ny tsy fahafahany dia efa niala tsiny sady ny tenany ary mbola nampanantena fa hanolotra latabatra seza miisa 520 melohany 520 metr 3 ambin'ny 10 sy 2 arivo.